Eny ary fanomeravantsika daholo am'izao andro harivarivan'ny talata izao elatsy aiza miala elatsy niaonatsika ary elatsy ny tarina ao ny fitenenan'izay akory avy aloha tsaratsara tsambakaina akory laly manakory mbarakaly inona koa mbola tsara tsika rehetra elatsy niaonatsika satria tsy hoe tsy manako-lazaina fa tsy mety ihany koa ny miteny na de hita raha hoe tsisy dikany am'le vahoaka le zavatra tenenina, tsy mitondra vary na hena eo am'y vilian'le vahoaka le izy ary tsy mampivoatra azy ara-tsaina sy ara-panahy koa le ady-hevitra entina de misy fotoana tsy maintsy mangina amy zavatra rehetra zay atao satria tsy voatery hoe isan'andro ianao de hiteny ary satria ny ho an'ny hoe tsikera-potolo dia tsy maintsy mameno ny sehatry ny espace médiatique izy ao Vadira angambany de am'zany zay tsy eny fa na tamin'ny andron'ny Andry Rajoelina raha tsy de fanaontsika loatra ny hoe tsy maintsy miteny foana isan'andro isan'andro ary fanaontsika ihany koa ny hoe rehefa misy mety ataony de mitenintsika hoe mba mety ny fa toy zao raha iarahana mahita de am'izay iadana ny vahoaka malagasy amin'ny fiainana andavanandro satria marina tokoa fa tsy voatery ny fanjakana anie mitondra vary na lovia na laoka eo ambony lovia anao sy na ao anaty vilany fa tsy maintsy miasa ihany koa anao ka raha varimbarina am'resaka tsy mampanankarena sady tsy mampivoatra de eo anao ny taraiky na zay zavatra tena zava-dehibe zay amy tony fandarana to satria raha sady tsy hitondra vary no tsy hitondra laoka ianao tsy ampivoatra olona koa ao anatin'le toe-tsaina sy am'le fiainana andavanandro entin'ny miatrika an'le fiainana de tsisy antony anaovana antony zavatra tony satria lasa na ianao ary lasa dala ho azy eo fotsiny ny lazainao omaly mety hivadika biera pitso ary le biera mety miverina any am'le ndray rehefa avy eo zay ny tena sarotra mila famatorana zany manao antony zavatra tony fa tsy taitay-bombona fotsiny arakaraky ny zavatra miseho sisaky ny zavatra miseho ary zany no etikitonana ny saitsika sy ny resaka ataotsika androany hoe mila mandinika ihany tsika mpitondra zany amin'ny alalan'ny resaka tsara lahatra sy ny dokadoka etsy aroa atao amitsika mpitondra zao tena sport national tena lazaiko hoe sport national ho am'ny malagasy zany hoe manenjika mitady plasy maka plasy par tous les moyens eny ka na de hatrany am-piangonana anareo de mandeha foana ny fikafika laingalainga na hoe andao anga atao hoe diplomasia ny dokadoka mba azahoana toerana zao ny zavatra dinny olona zany de zao indrindra za moa de miteny foana hoe ny tena vavaka masika anie sy misy ny jadona de isika kristianina mihitsy ny tena mametraka jadona tena zay foana ary tsy mamenatra mihitsy no miteny hoe raha misy olona tena farany me tsara velatsy amin'io resaka hoe fanompona io amin'io resaka hoe vavaka io fa za tsy miteny hoe fiderana mbola hafa mako sy tady hafa le hoe mideran'andriamanitra miaina ny tenin'andriamanitra eo mako le barera sy le etapy ahafahana miakatra ao misehatra ambonimbony kokoa hoe sady manompo ianao
an'Andriamanitra no midera azy isan'andro ary zay zavatra hoe tsy afahanao manao ratsy, tsy afahanao manlangalanga, tsy afahanao manao fikafika. Adinony reto mpiatsara velatsy, adinony reto le misehoseho, no malala ary tsisy fandinihana akory amy zavatra atao fa ny olombelona no mety voafitaky ny fietsiky sy ny teny mandambolambo, mandokadoka, movatsy toy ny menarana, fatambadika gobay akelika ihany. Ny olombelona voafitaky reny sy ny fiarahamonina sy ny mpijery fa Andriamanitra tompoko aza fitahana, aza lalovina, fa fantany hoe inona ny tena ao anatin'ny fonao atongavanao amin'ny toerana ray io, atongavanao amin'ny io fotoam-pivavahana fankalazana io, fantany iny tena ao anatin'ny fonao sy ny sainao sy ny fanahinao ary indrindrindrindra ny tena tanjonao. Tsy manome tsiny ny olombelona zay mety ho voafitaka amin'ny fandambolambony, kanefa rehefa manao hoy za tamin'ny lera naman'izay hoe jereo le body iny tizy teo, le fihetsiky ny vatana sy ny saina sy ny maso ary le zavatra tenenina ditanao fa sincera le olona, langage corporel hoy aho, body langage ozy ny teny anglisy. Jereo tsara hoa, fahitanao tsara hoe didinina ny mpiatsara velatsy iza zany. Zao misy ny resaka franc-maçon am'izao fotoan'izao, franc-maçon ceci, franc-maçon cela. Vo endrikendriky amin'ny fitondram-panjakana tamin'ireny hoe ny fitondram-panjakana ihany maniraka an'ireo manao an'izao. Tena mba niandry any reaction an'ireto mpanohatra sy mpanenjika ny fitondram-panjakana tous azimuts à tout bout de champ. Ohatrany tsy naheno aho hoe io raha fa mivoaka ny ankety za zany efa mba nilaza ihany a, za tsinona tsy afaka mamoaka ny hoe secretny ankety. Ny sasany ara misy tafatsoaka amin'zareo misy olona tafatsoaka anie amindreo ary vazaha le izy. Zavatra teneniko anareo misy zavatra tsy azo tenenina amin'ny fotoana fa ny zavatra ny teneniko azy de zao hoe la ny andro nareo manenjika an'le fitondram-panjakana satria miasa le fitondram-panjakana ary tsy afaka miteny hoe matoa voasambotsy zatsy na zaroa. Ny azoko tenenina de misy proof ao, tsy azo elana, fa tsy afaka miteny hoe raha ny sasany manko de teneniny, tsy afaka miteny hoe zao aby ny proof ao anatin'izao na zao aby ny ao. Misy fotoana ny filazana an'izany ary anjaran'ny fanjakana no milaza an'izany, manao sasy teny no azo atao satria raha avy aminao no mahatonga fanakatsakana na ny fanadihadiana de mety heloka koa zany. Tsy azo atao zany raha ohatra hoe tena professionnel amin'ny resaka fanadihadiana sy fikirakirana zany atao hoe fahaiza manao ny gazety zany. Samy manana ny anitra ho azy ny fanjakana sy ianao, eny fa na de investigateur ary ianao ngiaraka tomarana, misy zavatra tsy anjaranao no miteny azy. Ka tam'izany ora dia nenjehana mafy, tratra ny mpanao varira. Ito parenthèse kely zavatra tena nampahagaga anazy zao, ny sérénité an'ireto le bandy avy namono.
Comme si de rien n'était, tena ohatrany hoe tena mihinana an'le akondro ry zalahy mahatelona tsara. Mihinana an'le kajà mangazogavana iny mahatelona tsara. Tena ianao indray ny lasa saina. Ianao indray ny tonga saina hoe fa ahoana ary zany. Ka eo le izy zany hoe parenthèse iny a. Ny mpitondra tokony ho mailo any satria indraindray koa ny hoe le bruit avy ao anatiny any no mivoaka e. Indraindray koa le déstabilisation avy ao anatiny any no miorganiser an'le izy. Ary ao ny sasany miandry torina fotsiny hoe atosika le président hanao remaniement, ataoviny remaniement, ataoviny remaniement. Tsy azoko hoe inona no tokony hatongavana am'zany aloha am'zao. Ny politika tsisy mampinamana. Tsy afako zany. Ary fantatro zany. Ny politika tsisy fianakaviana resaka fianakaviana zany. Fa rehefa azon'ny olona atao tohatra fiakarana dia ataon'ny olona tohatra fiakarana. Ary maro ny olona sans état d'âme am'zany. Maro. Raha lazako anareo hoe na izaho zao ara tratran'izany, ataon'ny olona tohatra fiakarana fotsiny. De lazaiko anareo zany. Misy zany. Ka raha ohatra tsika marivo salosana, raha ohatra tsika varim-bariana, raha ohatra tsika entin'ny tanim-pitiavana satria amin'ny maha-kristianina tsika, mora mitsehatra sy mora malahelo. Ha! Ito zao, ito zao. De tsika ny taraiky. Ary eo tsika ny raisina. Mila araky ny araky ny lohateny teneniko teo hoe mila miaino tsara. Mila mandinika tsara ary mila mitondra ambavaka ny zavatra atao satria maro ny devoly. Ary ny devoly indraindray ara dia ao an-trano ihany avao mihaino. Zaho mahafantatra. Fantatra hoe iza aby reo. Zaho miteny anareo fa raha tamin'ny andron'ny Ngiarajelona, maromaro ny gagazo. Maromaro ny gagazo. Ianareo be fitetika sy mafiatoka fiainao fetsifetsen'ireo. Zao ny zavatra teneniko anareo. Tsotra le filoham-pirenena io. Tsotra io. Zany efa mahita fa rehefa mitsotra tezitra io tsy voasakana. Ary tsisy mahasakana azy n'iza n'iza. Ny olona fokalma aza daladalaina. Fa io rehefa lasa hoe go de go izy zay. Ary ny olona ohatrandray mahafantatra tsara mihitsy hoe ity piso lelaka fa tsy ampianarina. Ny zavatra hitako amin'ny filoham-pirenena dia le son côté flegme. Ny flegme manko britannique. Le côté flegme britannique qui fait semblant d'être nul, qui fait semblant d'être ignare, qui fait semblant d'être tolérant, qui fait semblant d'être compréhensif. Mais attention quand ça frappe. C'est grave. Ela vao mireazira ny olona manana karaktera flegmatika ohatran'io. Fa rehefa mireazira izy de baibai tout le monde. Na iza tsy asakana azy. Anatra teneniko zany sao hoe tapitapika hoe ianona hono voasambotra tonga de boro, tonga de gagazo. Tsy manao an'izay ny olona ohatran'io
raha tsy feno ny porofo, raha tsy feno ny kapoka. Mila mandinika tsara raha mila mieritreritra tsara hoe sao de rakatry le rony ary ty zavatra ataoko ty, sao de araky le rony ary le démarche hoe mody manampy tamby de mody présent foana de mody midokadoka eo. Tena miteny anareo fa tsy ampianarin-domano aho, ary zay ny tena zavatra hoe itiavako an'ia Michael Jordan, satria le raha naman'izay vorona hojikoina aveo korontanina ozy. Le zokibe zay no nampianatra ahako an'izany. Iafo leroa. Vorona hojikoina aveo izy korontanina. Raha maheno an'ity zao izy de fantany hoe izy le izy. Ary zay mihitsy ny stratezian'ny président zay, PRRM. Miandry izy. Mihaino chance hoe mety mbola hiova le olona, hoe aleo mety hiova io ohatran'izao na ohatran'izao. Raitsy koa mety hiova, fa on refait pas l'éducation des gens à 60 ans. On refait pas. Donc izy eny tsy maintsy mametifety anao eny foana izy ein. Miezaky ny anambakanao a, fijoroana eo akaikinao de ohatran'ny hoe bien vu izy par l'opinion, par la population, mba miakatra konikotiny ein. Ohatrohatran'izay le izy. Zay ny amin'iny. Manomboka voasambotry reo sy miseho ambatilampy ireto mpamono olona, mpanenjika varira, ary efa maromaro no voasambotra any mba tsy hamoahako ny zavatra tsy tokony tenenina eto de efa mandeha rapide ny ankety. Mandeha rapide hoy a, zay ny azoko lazaina, fa mba mitodika amintsika malagasy aho hoe izahana lotoina ny fitondram-panjakana amin'ny zavatra ataony, amin'ny asa ataony. Tena tsy afenina anareo fa anisan'ny sakana lehibe amin'ny fivoaran'ny asa ireny fandotony reny. Kanefa na izany na tsy izany tena isaorana ny vahoaka malagasy mametraka fatokisana amin'ny fitondram-panjakana amin'ny asa ataony amin'izao fotoana izao. Satria raha tsy misy ny alerte avy any aminareo, arak'le nitenenina hoe tamin'izany andro hoe rehefa misy zavatra mampamamana anareo ka matahotra anareo hiteny any amin'ny fanjakana de atsovy ity laharan'ity ngafy leorira Kotomalala raha mety aminareo. Fa raha ty aloha nareo mitaraina tsy voaka mihitsy ny identité anareo. Raha misy mampiay anareo eny amin'ny fokotany eny, aza misalasala mifampiantso de miteny hoe misy an'ity, misy an'izao. Indrindra moa fa manana sary nareo ahafahanareo manara-maso à distance ny zavatra miseho eny amin'ny mifandray ara-bodin-drindrina moa zany filazana ny eny amin'ny fiarahamonina rehetra eny. Satria tsy afenina fa avy eny amin'ny fiarahamonina ihany ny voan'ireo le tsy valary, avy eny amin'ny fiarahamonina ihany ny voan'ireo tsy maty voalavo kibo. Avy eny ihany. Ary tsy ampozina raha hoe iny takan'iny zao hoe chef Cisco Antananarivo no anisan'ny hoe enjana atao anatin'ny afera ary tsy izy irery fa maromaro izy no hany. Zay ny masaka androany ka dia mila misy an'le hoe inona mahasamy hafa ny traître sy ny ingrat. Matetika ny mpamadika de zao ao anatin'ny groupinao ao izy ao. Miafy ny zavatra rehetra ao izy n'inona zavatra mitranga ao. Satria hitany ao mety misy mahasoa azy. Fa rehefa azo izay ilainy de adininy ianao. Atahorako mihitsy ity fitondram-panjakana ity zany amin'izay zavatra miseho zay satria hitako maromaro ny opportuniste, ary ny opportuniste moa matetika no mivadika traître.
Ary ny opportuniste ohatran'ireny le miafy am'rehetrarehetra ohatran'ireny ny ao anatiny no matetika mampiady an-trano ny mpifankatia mpiara-mitolona taloha mampiady an-trano zay zany ny mpamadika ao anatiny io ihany izy misitaka izy de lasa izy iry akaikin'ny adova izy avy eo no mitsotsotra fotrany adininy tanteraka hoe inona sinona ny zavatra nitranga natongavany tam'zany toerana milamina zany ohatran'izay koa ny aingaraha koa avy eo anatiny eo ihany izy fa izy ndray tsy voatery hoe mamadika izy fa izy ny zavatra ataony de na tokony ho ataony raha tsy fantany akory zavatra ny teneniny tsy sarotra aminy no mivadika an'izany zany hoe ce ne sont pas des hommes de parole, des femmes de parole. Les traîtres trahissent par la perfidie. Les ingrats ne se reconnaissent même pas comme étant redevables. Donc raha ohatra ianao zany eritreritra hoe iza ny moindre mal la traître sa ny ingrat izy roa samy tsisy ilana azy fa azatratrany mba tsy hamaivay ny ingrat mahita excuse foana zao ce sont des gens qui ne respectent pas les paroles données, encore moins leur engagement. Ary tsy fantany akory ny atao hoe ty lakany ny hitako teto fa tsy mamenatra azy miobserver silence izy indray ny miandry antsona amy zavatra rehetra mila mitandrina tsika mpitondra fanjakana fa misy zany ary fantatra hoe ahoana sy ahoana ny mise en œuvre an'ireo olon'ireo tsy mamenatra any zareo akory ny misoloky amin'ny anaran'ny fanjakana mitakse vola olona manao avy zany amy manaraka apetraka veloma finaritra tokoa mandram-piona ary sitsika hira kely angambany mba ohatrany hoe tsy maintsy tsika bavaka foana ny anao le hira tena verina fa tsara izy teo satria misy hoe misy satana sy ny forongony